centre de formation maromaro izay voasanitsiko miaraka managena tona manganjara tao anaty salon de télévision mandritra iteroandroty dia be dia be amin'izy ireo no manolotra azy ireo formation professionnelle zay ho an'ny mpianatra dia misy ihany koa moa zany ho an'ireo izay somary tara kely tamin'ny fidirana première vague dia anisany hoe mahatonga an'izareo ireny somary tara mety hoe tena safidy ny formation professionnelle no hitadiavany zareo dia izay ny antony nanasiana indrindra ny salon de télévision tamin'ny izany hoe mitety Antananarivo izany misitraka hanifaliana ny province manao ny hatreto aloha izany ho an'ny salon de télévision conseil décalé fiantsoana anazy mbola Antananarivo ihany aloha misitraka azy fa ny rina dia mba velarana indray ny amin'ny faritra toy ny hetsika Madagasikara rehetra izay tsy voafehy eto Antananarivo intsony fa efa mitety amin'ny faritra lehibe.